Mamono olona sy Mandravarava ny Tazomoka ny Ikongo amin'izao fotoan'izao. Miakatra ny tranga sy ny fahafatesana vokatra izany. Efa hotely volana izao no niparitaka sy namely mafy ny Tazomoka maherivaika izay mamono olona petsaka. Araka ny fitateram-baovao dia ny Commune Rurale Ambatofotsy no tena lasibatra mafy. Araka ny loharam-baovao voaray any an-toerana manoloana ity tranga ity dia milaza fa misy olona maty isan'andro vokatra ny Tazomoka. Raha tena tombatomba araka ny volana misy maty eo amin'ny 2 isan'andro na 5 isan'andro amina tranobe raiky. Izany daholo ny zava-misy. Raha nitatitra mivantana ny zava-misy any an-toerana ampolony maro isan'andro ireo olona miakatra tobo-pahasalamana mifandraika amin'ny Tazomoka any an-toerana. Misy ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitsabo any an-toerana, saingy tsy maraka raha nitatitra. Tena misy io tapaka isan'andro feno eo amin'olo amin'ny 20 eo any olo miakatra eo isan'andro ny misabo nanomboka tamin'ny lakamisy zany banalefa tegna Ikongo tegna de alahady efa nisy 7 maty tamin'io alakamisy sy alahady efa nisy olo 7 maty tamin'ny fotoana zany. Tena misy misabo ty fa de tsy mahasaka ngamba fiverako anazy. Raha nitatitra nataon'ny avy ao anivo ny programme national de lutte contre le paludisme Madagascar androany mahakasika ny zava-misy manodidina ny Tazomoka ao amin'ny CSP2 Ambatofotsy distriktan'ny Ikongo dia efa voafitateraka izany. Efa nidina ny tranga ary tsy misy intsony ny fahafatesana nanomboka ny 14 ny volana Jona hoy izy ireo. Na izany aza miandry fisina vaovao miparitaka ny fanjakana vao mivoaka mirodorodo manao fanambarana. Tsy hita taratra ilay gouvernesy prévoir. Misoroka mialony loza tsy hitranga no atao hoe mitantana firenena fa tsy miandry isy loza hipotra vao mitsabo. Niakatra aina manjerim-panjakana mihitsy androany ny gouvernoura ny faritra fitovonany raha tsy rehatrizay manoloana ny raharaha ity izay nilaza fa tena misy ny fahafatesan'olona no ilay Tazomoka saingy tsy marobe. Ain'olona foana no niala na vitsy na betsaka. Nambarany fa tsy inina paritaka anakorontanana Tazomoka ny Misy ary nambarana tamin'ny Photoshop ny sary niparitaka. Ireo olona maty hoy izy tao amin'ny ena manjerim-panjakana dia ireo tara vao namonjy tobo-pahasalamana. Misy ihany koa ireo nanao dokotera tena.